Mafaly ny ekipa mpilalao tantaran'ny radio Voamasoa ny manolotra ho anao tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe iza mitafita, iza mitafita. Dia ampeniny Andrianina Rakotoarivelo. Reto avy no ilalao tantara. Miaramila ny fahamarinana Edouard Miarajatovo, Sakaiza Jesosy Kristy Zoloniana Rakotoarivelo, Yanisera Antry ny ainy, Dina Nicole Lararso, Nirina Randrianarlala, Andrianina Rakotoarivelo, Nianja Rakotony ainy, Mendrika Rakotoarivelo, Fanantenana Andriambololo Malala. Andray reza amin'ny fifaliako ronivo kambana be avetrany navoakanao tao. Enjana mihitsy ny namoakandreo ka ianao ve ahoana? Efa menao andrasazy angany anaran'izy dakely. Inona ny anarana mbola nomeko eo fa iza marina tokoa fa efa iverina eo ne izay rasazy anoratra ny karneany e. Ka maninona moa raha atao hoe Gilbertel ny anaran'le lakely? Gilbertel? Ohatrany tsara kosa izany ko. Dia le vavy kosa izany alao mba atao mitovy amin'ny andray e. Nivo Tal. Mety izany e. Mety tsara. Hafa kely ny anaran'izanatsika. Izy reto tokoa ny fiklora ny lantsaina teo e. Ohatrany 3 kilao mahery kely Nivo Tal ary Gilbertel 2 kilao 700. Andray mba tsy tena kely be loatra kosa aloha zareo raha izany azy. Atonony izany kirany ohatran'izay marina raha mba tafavoaka koa. Faharoviana tokoa moa tsika izany no mivoaka ny hopitaly ony. Koa hoe afaka 2 andro satria salama tsara izay telo mianaka fa tokony mba ataonao matsirotsiro ny loaka be raha. Efa nataoko akoho ara no vidiko zaoko. Io e, ao mazotoa manarinivo ao miarema aloha dia tonga dia minana fa i mama koa mantsy any trano n'izy no mampifananao fa tsy afaka makaty amin'ny hopitaly fa tarakiraiky kely avy any ambanivohitra. Ay, dia tokony etin-drano mama sosety anafary sosety avy any an-tanàna sy navanjo mba hampiakapiakatra ny nono fa enjana ny ampinoana an'ireto anankiroa be retoko. Ka efa sady mampiasa an'ilay ronono an'ireny ihany tsika dia efa sady nasiako nitondra sosety izy nasiako nitondra ravitoto izy dia nasiako nitondra papay koa izy Ay, le papay maty ohatrany tsy teliko iny ka alo ihany meriomana amin'ilay ravitoto sy ny sosety tsy voanjo fa le papay manta tsy lasa. Ka io angezy abenon'ilay zazakely koa ny tanjony tsy maninona izay nge le hoe misotro ny rano tsy tiana rehefa miteraka ohatr'izao e. Dia izany tokoa angafa tonga dia soraty amin'ny miara-mihinana retsika mivady. Ishi, inona fetraikan'izany amin'izay ianao na hihinana betsaka takan'iny eo asa. Ka mba sady mampirisika anao dia efa mividy patsa be dia be leo patsa mihitsy ianao mandrapa lehibe an'ireo zaza ireo. Ary tonga dia mba soraty amin'ny taratasy kely eo ary loha izay anaran'izay fa ho alaindrasazy eo ny eo azy izay e. Ndry titala kely sy telila kely. Zara nga leo be nareo nga tsy leo fangatsy afaka koa iminy kely ty ohatra tsy hitanareo ve tsy ao ny anarako e
Ina zany fa tsy afaka daholo tsika telo. Sady izay hono tsy afaka manao fianarana intsony izao. dia ajanony any andao irevy. Irevy kosa ve zay stela zao mitady mba asa tsaratsara. Izy azo azonay atao kely ihany aloha ny ataonay. Ka izany amin'ny asanareo ratsinareo karataka e. Mitady akia ndringa mahita. Ka mahafantatr'olonareo. Iza koa ny olona mpahafantatray izay olona sahirakirana kely ty. Ka izay ny tenenako anareo hoe andao hitady an'le debadeba reny. So dia mampatahotra be izany fa mampidika izy fa maninona izao raha le asa montiny reny. Le tsotrotra fa misy voly reny. Ka manandrana ko tsisy zavatra tsy vitany andrana ane io e. Dia hoe ianao ratsy izany. Mazava ho azy. Dia inona nefa aloha izany? Bide fa miketrika aloha tsika e. Izao arany e, samy mitadintsika dia izay mahita aloha dia miteny tena mety izay. Tandremo ary tsy manaraka eo Zany izy tena faly mihitsy hoe afaka kanefa ohatry ny kivy izany afa tsy afaka mampianatra anaty sono ny dadanay sy neninay fa tsy manam-bola. Izany ve tsika tsy mitovy? Nga ilako Zaho koa ary mba nanantena ho afaka sekonda mihitsy fa tsy afaka e. Zaho koa arako raha reny nataoko tamin'ny examen ireny tena ohatry hoe ho afaka tanteraka mihitsy dia inona re zany atao hoe dia inona zany zao nieritreretin'ny laho atao. Zaho ky tsy maintsy hitady zavatra azo atao ihany aloha na hitady sy mamanay ary mampalahelo anahy. Nenay koa arako sa dia zavatra inona no tadavintsika nefa na zao ny tiako sady afaka mianatra nefa ny afaka miasa ihany koa mba manampy an-dry zareo. Ny nahy aloha izay azoko ataona dia hoe hitaona biriky ary tsy maninona e. Zaho koa aloha tsy mifidy fa rehefa hoe mahazahoana vola fotsiny afa-tsy hoe asa ratsy fotsiny tsy atao. Ie, fa mahagaga koa anie ilay fitantanan'Andriamanitra e. Tsika mba mivavakirina eo tsy afaka. Ny ten'Andriamanitra koa ny miteny hoe zavatra rehetra miara-miasa soa e, sady tsy ny soa ihany koa ndraisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa. Ny azo ilay fandrabirabiana ataondry zala sasany indray no nitsilaitrako. Tsy maintsy ataondry zareo indray zao hoe aiza koa zao izay Andriamanitra reo eo. Dia hoy izy lahy hoe ny Andriamanitra ao an-danitra hoe manao izay tiany atao hoe. Ary tena izany tokoa moa Andriamanitra, manao izay tiany atao izy. Izany mihitsy fa izy mihitsy nge manamafy an'izany hoe moa tsy afaka manao izay tiako amin'ny hava aho. Mahagaga ny tompo e, izay ihany azo lazaina. Marina mihitsy izany e, afaka manao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra, tsika fotsiny mila matoky azy. Mintsika fa misy lalanao sokafan'ny tompo ao aoriana izao, ila ve tsy mino an'izany? Marina be mihitsy izany fa dia samy mahereza e. Mifampivavaka tsika e. Ary nareo tarety dia tena hita mihitsy akambana. Miaraka foana naiza naiza. Ie, avy nijery valim-panadinana taty izay io fa tsy. Tena nahoana ny tao? Tsy afaka ako, nareo nga afaka? Zany ve? Za afaka fa tsy afaka sekonda. Zaranandreo ara misy an'izany aloko, izay tsisy na BPC arany. Mba efa afaka ihany. Ka za ny reto tsy afaka manao fianarana intsony.
nanantena mba afaka seconde za tena nefa tsy afaka e. Inona fa tsy ohatranay ihany izany, ohatran'ny tsy afaka ihany izany. Manana fahafahana amin'izany dadanay sy neninay e. Dia hijanona tsy anatra izany nareo sa mery-taona? Raha ny fahafantarako any dadanay sy mamanay dia mety tsy anatra intsony mihitsy ahy e. Dia anao inona izany izao ka? Rehefa tsy mianatra moa aninona fa tsy mitady asa e. Mba manampinampy an'zareo ao. Ary efa miresaka an'izany alina, ohatra ny teny taminay mino kely hoe asa tena mety hony amin'izao dia le miketriketrika kely ireny a. Ireny hono tena misy vola. So dia mba hanampy anay lahy amin'izany. Fa ketriketrika kely ohatrany ahoana aloha izany e. Tsy hainay aloha hoe inona le izy fa ozy izy fotsiny hoe tokony hoe azahoana vola be dia be le izy e. Ka mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve aloha izany e? Izy aloha mety tsy fanaraka e. Lazainy fa hoe tsy maintsy mba mila ketriketrika sy makamaka kely vao mahazo manan-karena tamin'ity fiainany ity e. Tsisy manan-karena amin'ny fahamarinana be izany hono eto. Ohatrany tsy mety amiko izany ka izay sitrapon'Andriamanitra ange ny tokony atao e. Dia hijanona mahantra iny foana izany lahy. Tsy mba te hitovy amin'ny zanam-bahoaka. Tsy mahantra rehefa manana ny tompo e. Sady ny hareny ety an-tany koa ane reto mandalo e. Fa nareo da zany andeha anaraka mihinkelo anao an'izany e. Mbola mieritreritra tsara loko. Mbola eo an-dalam-pandinihana mihitsy izay io. Ahoana tenena amin'ny dada sy ny any amin'izay le momba n'le tsy avy-panadinana teo dia le hoe inona ny ataontsika. Ndao izany miara-miteny. Bedy eo fa ndrimba tsy maninona fa ndringa bedy foana dia batsy mibedy ireo. Fa inona koa reto ifaniliandreto ankizy ireny ny ajerinao ange fa misy inona. Andanainga na. Ainga ndrima dia voalohany. Nanao zavatra tsy mety tany indray ireo izay. Fa misy inona e? Nga nanary vola tany indray vola efa tsisy ty? Neny o. Ahoana? Inona ny nareo menada e? Kasay tsy afaka BPC. Ohatray, fa inona fotsiny nataonareo menada e? Nga efa mivaly ny BPC? Valy tamin'ny maraina le izy dia tsy hery tany izay fa tsy tao ny anaranay e. Tena efa naranareo hatrany amin'ny voalohany hatrany amin'ny farany mihitsy. Tena very nimpolo teo amin'ile numéroaka mihitsy fa ye. Ka sao teny amin'ny larana voalohany. Ka angamo ny laharana miovy tokiny foana. Sady ny anaranay koa ve dia tsy fantatrey e. Ary nareo menadavy dia tsy ho afaka nefa kambana tokony ho afaka izao. Tella sy talina. Sady izay ohatra ny mianatra foana nareo isan'androko. Finona fotsiny izany le anaranareo eo? Tena nianatra izay ka. Nianatra lesona. Ka le fitaovana tsy ampy koa ne dia le mbola manao raharaha koa dia indray tara foana ny ampianarana dia tsisy miditra amin'ny loha. Ka zay ara lesy tamin'ny taloha sady manao raharaha no manao inona afaka ihany. Za nge ka afaka T3 e. Ka eza nisy T3ko ny anay ny BEPC nalainay fa tsy T3 izany e. Fa angamo tsy hoe samy 3e. Neny dadako izany. Ndray T9 moa sa 10? Ie ohatrany 9 ngamba ka. Zara ankizy mba nieritreritra hoe mba ho lasa ambony lavidavitra kokotinareo. Kanjoka tena kambana samy donendry nataony anaoko. Manahaka anao izy kina. Ka hitaneny nisy fotoana koa tsika le tsy nahavoaloha écolage dia tsy navela niditra tany am-pianarana izay. Fa mpianam-panjakana koa ve andoha écolage? Tsy écolage iny fa le volana aloha le hoe aniny le hoe andray aman-dreny le framiny izy iny. Iny izany resahana izany. Ka zaho any na ikoresanay
ahoana? Ahoana zany toy an'ny fiainanay ity? Certes dada sy nentina lehibe mihitsy za aloha tsy anatra tsony. Ohatra sady na ny amidika esan'ny stylo koa ary nga zao maty antoka be raha iverina vidika stylo nefa le tamin'ny taloha ihany no ataoko. Tena manahirana fa nga tsy mety raha atao pensily azo e. Mamenatra be zany. Ny ankizy rehetrarehetra ve mba manana fitaovana vaovao daholo dia aleo misy zany nareo menada mijanona dia anao inona zany nareo menada tangolalitra fotsiny atao trano ato. Aleo kosa zareo zany mba manampinampy antsika mitady volako. Zay zany dia inona zao nefa ny azonareo atao hanampiana ny dada sy neny. Kaza resaka mitady vola izay mihitsy. Nyresaka tamin'ny minikely aho zay teo dia minikely izy? Minikely zanak'le zareo avery andafy andrefany. Ino mihitsy le riano statrany kiala vavy kely pentipentiny ry hoe maninona hoy dia hoe ahoana zany fa izy koa tsy afaka dia kamo be ano fianarana dia ozy izy mahita asinareo ka eo mihitsy hoe mbola eo ampandiniana fotsy izy hoe eto amin'ity fiainana ity ho tsy tafy zany raha tsy mba mametsivetsy kely zay ahitana vola re raha kizy atao raha ohatra ka mety zany koromeny kely ary ny azo lazana mba manamanana kely ihany raha hoarina amintsika miketrika izy koa nareo tsy manana ty indray no tsy ketrika. Dia aveo azahay ny fanena tamin'ny nofin'idy indray dia ozy izy hoe tsy mety on za manao asa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany fa manao asa fahamarinana foana hono. Andriamanitra le roa tsy manampy izay tsy manampy ny tenany a. Sady tsy Andriamanitra ihany ve nanao anareo tsy ho afa-panadinana teo e? Olona tsy mivavaka ireo ve ho ampian'Andriamanitra ko ianao aza misakafo ty tonga dia miletrako. Dia avelanareo miasa-miasa amin'ny minikely zany zay fa ohatra mba ratsy-saina koa le Andriamanitra raha izaniko. Aza dia miteniteny foana sy mametsinan'Andriamanitra. Vao maika voakapoka mafy kokoa noho izany. Rehefa tsy afaka ianao ny adalanao tsy nahafaka anao ko Andriamanitra ny tenenina amin'izany. Ataovy niketrika miaraka amin'ny minikely. Olo aloha e, ga tsy afaka koa le nofinidy nefa iny ohatra ny mivavaka be. Ka zengy eo e, samy mivavaka zao any dia nofinidy vera nga afaka dia zay tsy afaka. Ka nofinidy ne afaka fa tsy afaka seganda hono izy dia tsy afaka manohy fianarana tsolo koa dia toy izy zany le ketrika izay anaovana azy. Fa ny anazy zany zavatra roa no nalany. Zavatra roa daholo ny alaina ka rehefa afaka le seganda zany dia afaka mianatra any amin'ny lycée mpanjakany fa le BBC fotsiny zany dia tsy maintsy makany amin'ny école privé nefa tsy manam-bola koa ondry zareo. Dia efa amin'ny herinandro zany tsika manomboka an'le asa. Amin'ny herinandro nina raha mba atombontsika amin'ny zavatra kelikely aloha fa sy tonga dia zavatra ngeda be ohatr' izany. Fandriva tsy te azo volaingany ka za matahotra iango ka mitandrina fotsiny eo tsy tonga dia zavatra ngeda be nalaintsika amin'ny voalohany manomboka amin'ny zavatra kelikely aloha nalaintsika dia rehefa mety dia mengeza amin'izay. Manahoana nareo telo mianada? Manahoana anjara? Salama. Fa inona zany resaka reo zany? Ohatrany hoe efa mahita asa nareo. Sao dia mba misy afaka ataonay aty ihany. Tsara be. Ndao anaraka anay. Misaotra an'Andriamanitra zany fa nahita asa nareo. Fa nareo moa zao manao inona? Zay mitaona biriky. Mitaona biriky ve? Tsy aloha manaraka anay. Sa ve tsy ary zato isaky ny mandeha? Ka zao ary le asa raha ilainareo amin'izay manendaka kely ry sotry ry le ataontsika. Tsy mety ane zany tsika re tsy mangalatra maka le anjarantsika le amin'izareo fotsiny tsika dia mikrosy amin'izay tsika hoe mitsoka dia zay vao tanteraka le hoe mikrosy tsika.
Tsy sitrapon'Andriamanitra angery zareo mangalatra. Fa vola nge zany. Ny ten'Andriamanitra ange miteny hoe ny mpijangajanga sy ny mpangalatra dia tsy andova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Sady raha tratra amin'izany koa zanao re dia ahoana? Sady izay koa ne hoe raha azonareo azy zao rehetrarehetra nefa verina ianareo dia ahoana? Dia ho aiza ny fanahinareo? Rehefa tsy anao nareo dia mijanona fa manjary manalava resaka anay eto fotsiny. Sady reny olona angalarintsika ireny nge alaina ny anazy androany dia mahita vola indray izy rabitsy hoe tsika tsy izy mihitsy dia le mba any aminazy aloha ny alaintsika ko. Sady nareo ve tsy leo mahatra foana fiainana leo be? Tombirika izany ve tsy 500 ny azonareo? Tsy njovy reto ny farany a. Mbola oely izany. Anjara atanorany izany mandalo izany mbola ho antitra ihany dia rehefa antitra izay vao mba mivavaka e. Izany mihitsy. Dia raha amin'izao fahatanorana rehetra izao nareo no alain'Andriamanitra dia mba ahoana? Ampy izay angala sermonina ka oka izay. Sady za zao mbola salama be dia mbola mahavita ny zavatra tokony ataoko. Zao zany e. Aleo zany samy manao izay mahafalifaly azy dia hita eo mifandehany avy eo ko. Sady andao koa nga andefa maika anao zavatra ane. Tena tsy napoziko lasa lavitra be izany zareo reny a. Dia inona izany no ataontsika amin'ireny? Sao dia tokony tenany amin'ny pôlisy ary tsika? Dia nefa raha iteneny amin'ny pôlisy tsika tsy manana pirofo akory. Dia inona izany no atao? Aleo rangaha mivavaka ho azy aloha ny atao a. Eny are. Ndao ary tsika tonga dia hivavaka e. Andriamanitra misaotra anao izay fa mbola omenao fotoana afaka mitondram-bavaka ireny namanay ireny. Dia hitanao ny lalana diaviny mandeha makany amin'ny rosa faratsiana dia mangataka izay Andriamanitra hoe ianao no hiaro azy ireny dia ampiverina azy indray ao amin'ny fahamarinana ihany koa. Fantatra hoe tsy hainay izany Andriamanitra manova olona fa fantatra hoe ianao Andriamanitra afaka manova ny olona rehetra. Ianao efa niteny fa ny tsy hain'ny olombelona atao dia hainao Andriamanitra dia mametraka fen'ny fiainan'ireny namanay ireny eo am-pelantananao izahay dia misaotra Jesosy. Amen. Vonina tsara ve aloha nareo day? Ie vonina. Ie vonina izay fa ahoana tsara moa ilay izy teo aloha. Miara misisika daholo sika dia izany mibahana an'ilay olona mba tsy ho tafiditra ny daholo zareo dia indri miditra ao aorianako ao sady misisisika ihany raha mahazo piketra moa indri tsy maninona mihitsy dia ela tonga dia mangarona amin'ny paosin'ny olona sa tsy mety izany? Tsy vitan'la zany. Vitako izany e. Dia izay pôketra hitako eo fotsiny izany. Fatandremy fotsiny iny izao iny madaminy natsofiny ao anatin'ny poketra ny telefona tonga dia jereo tonga dia iny dahoary fa iny izy tonga e. Angana misisika izy. Aloha za moa dia tsofoka ato andraso aloha fa dia azo zay azoko aloha izany antso teo tsy hitako indray hoe hito zay lasa niny anaty bus any. oe misy zavatra diniko ny firehako ndraso aloha ray severa fa aloha za andeha hivoaka kely vetivetika fa adino ny firehako. Jerendrira mino ity misy telefona dia nahita vola be dia be koa atao anatiny be dia be. Ty portefeuille azoko ty koa ary tena olona voavana indray vola farany volana angambo ty koa. Niary ty poketra ty tsy hitan'ny olona fa lazain'ny olona fa be voka ako. Vola fotsiny tao anatiny.
zany izy teza mbola tsy nahita vola be dia be ohatrany reto a dia atao tsikinina zay rehefa teneniko anareo otiary raha tsy nanaraka anareo zany dia ahoana ty telefony ty lo tonga dia tazomiko a anaty zarena fa tsisy an'izany ka amidy iny fa jereny eo a izy mianadary tsy mitona briky be retsy jerefa menatra mivolo mihitsy sady tsy emboka be nefa ny arizato ny azo dimanjato tsika sisika bizy tena azo bebe atao posy a dia ahoana ry izy mianada mandeha ve fitaomana brika ao e sao dia ho fafana ny atsembohany ka efa ty aloha zao ny asa omeny tompo dia atao izay ampandeha anazy e mandeha tsy moramora eo e ary aviazanareo telo ta zany ohatrany hoe falifaly be zany a avy ny asa zay jereny voly oy jery zao ty anaty sao dia omena kely nareo e ary tena vola be izy zany a fa inatra zareo nataonareo a mbola manohy ny asa ratsinareo ihany moa nareo taddy fa mbola ho tsara an'Andriamanitra amin'ireny angenareo e maka ny volanay fotsiny zay e mialina indray reto fa tsy manana ohatranay hita hoa maka ny anareo ahoana ary zany zavatra olona angereny fa tsy anareo e samy gazy zao ihaniko anay toniko izy miana any e zany mahatonga an'ilay izy hoe anay ny atsembohan'ny olona ve zany ny velomanareo ina ny rarahinay an'izany tsy aloanareo ve mba miasa amin'ny famarinana ohatranay e ny arizatony mitambatambatra dia tonga arivo dia fe tonga ray alina e misy fitahin'Andriamanitra zany ka ela be zany ary arizato isan'andro zany aloha mahazo vetivety sady ny lahy arizato no mitambatambatra fa ny anay tonga dia ilay ray alina ny anay mitambatambatra isan'andro tony dia mahazo trangoda be zany raha etsy ray tapitrisa zao fotsiny reto tadidiana fomba dia volo mihitsy manandranandratra amin'ny voalohany io dia rehefa avy eo ianao tafakatra ambony be atotony ery ambany ery sady ny fitahian Jehovah tonga mampanankarena e aizinareo izay mpanankarena eo manana an' Jesosy zaiko izay tia hanankarenany hoe lasaka ao anatin'ny fandriky ny devoly e sy dia aza mitaraindraina mitady asa ty aminay aty zany ko nareo ary zany mahita asako sady io koa tsisy mahita an'izay any ankoatrany fa izay eto an-tany aloko saingy tsy tanterahana vetivety mantsy ny famalinany ratsy fanahy tao dia izany no kirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy a izany koa nefa voalazany ampitory teny toko 7:1 e lazay ratsy fanahy indray zay e ka tsara fanahy raha venareo dia haka nen'ny olona sao ataonareo zao versé dia hoe tsara fanahy nareo dia ireo teo izany no fahantranareko ny anay nge zavatra kely ary zany angalarina izany fa nyreny olona ambonimbony reny ary ny arem-pirenena mihitsy ny gazanyko rehefa otany dia mitovy daholo e na mitovy ihany no mangalatra ariazato sy mangalatromby sady nareo mieritreritra hoe reny mpangalatromby reny ny tena mpangalatra gaiko be fa mpangalatra fanjaitra tsy dia misy dikany fa mitovy efa samy mangalatra ihany zany aiza koa ary nitovizan'ny omby sy mifandraitra e ka nendry zareo ne le ao anaty baiboly ny ataondry zareo zany le hoe moramora kokoa ny omby miditsy ao anaty voty fanjaitra moa sahira Andriamanitra ne tsy azo vazivaziana e zava-matahotra ny azony tan'Andriamanitra velona sady Andriamanitra ange tsy miteny hoe baiboliko sady le didin'Andriamanitra ange tsy miteny hoe aza mangalatra omby aza mangalatra fanjaitra e fa hoe aza mangalatra fotsiny midika zany izay rehetrarehetra angalarina dia tokony tsy atao zany ny mangalatra sady lesy koa angeritra zareo tsy ompy faramevy fa mitovy ihany ny abeany zany ve tsy ohatrany hoe ondry sosy e ny omby misy tandroka dia ny rameva tsisy tandroka okizay reto sarotra be ilay mihadevitra aminareo fa ny azonay atao dia mivavaka ho anareo izay mihitsy sao dia andeha irevy araka aminay aloha nareo eritrereto fotsiny hoe mitsinjo no avinay izay e dia nareo koa eritrereto ao an'izay resakitsika izay fiainana mandrakizay angeno anton'izany mampiranga aloha izay sermona ingo androany zay fa manaraka indraika eny ary tahiny Jesosy nareo izay koa tahi mihitsy
Ary mino kely mbola vonina ihany ve nareo fa tena misy ketrika mafana be any za aloha mbola vonina sady tena atao dia misimisy fa tsy ohatran'le fataonareo eny ay ohatrany ahoana zany zao ary misy deby zay zao any dia mitady olo izy anao an'le asa malazalaza hita malaza eny amin'ny gazety ireny be dehibe raha nga malaza eny tsy haiko hoe inona zany zao ary misy zanaka karana deba be eto amin'ny tanàna dia io ny ketrehantsika sasatsara matahotra an'izany zay zy inona ny atahoranareo an'izany le deba maniraka atsika any miantoko atsika amin'izany zay ne vitsy kely sady mbola aza matahotra amin'izany ranganareo mino fa zatra amin'io aso io nareo eny ariko hita eo zany zay raikitra zany le izy aloha atao hoe raikitra toa dia ambarambarany amin'ny ekipanareo any zany le ketrika dia ambarako aminareo any fandaminana tokony ataontsika voray zay zany surasura mino kely sure aty le deba mpaniraka atsika mipetraka ary to manan-karena be izy zany ohatry ny mety any izy zany ko aiza mahdeba anazy raha tsy manamanana izy andao aingana aloha fa maika azo volako ndraso loha dodomiko ary aiza resefo raha jinina ihany ato ay vera tsy mandrosanao zany ary le sipanao an'le kandry atao sery koa raha jima sipa kely io hoe vita action aiza jerena amin'ny akeliny izy fa tena vampiketrika io zany ve zany sady zany hoe manana kama betsaka miaraka amiko tsy hitanao amin'izany na sifo zany ve vo indre mandeha aloha zany anao fa e za tiziko so dia mba hanalabalaka anay zany raha jima vita tsikioko tena asirana fa vitanareo io ataovy misimisy fotsiny zaosy fa zay ne miantoka amin'ny fahavitany io ay rehefa sirinareo ve mongo maninonako satsika zay efa narahana eo sady ry zareo rehefa misimisy ny saosy toa dia mavita ny tsy misy mihitsy reo zany tena mariny zany matoky any lary jima matoreta lahaty zany so dia mba pitsikilo reo na ohatr' zany aza matahotra anao sifo efa milaminy amin'izany olona efa atokisana tsara mino kely io ay dia ahoana sy ahoana moa zany ny atao sy hoana zatra atanareo eno tsara mahena nakisoaverineny atao loka sa sosisy kotoletrarehetrarehetra reny nga misy vola tao an'izany eo za tsy manana an'izany ndraiky izy dra izy otrina ny ilainareo ndraso aloha fa ohatra mahabeposy ato koa ngereto manelingela ty le voly ty nisy fa ahoana nahitanareo dandreto vola be reto so dia mba nangalatra tany ary reto otiketrika sady le fandraisantsika tamin'iny sany dia ozinareo hoe ataovy ary tena tsara kosa zany ketrikilisana zany za koa afaka manampy any lisany ray izany ty dada ve dada ohatran'ny efa antitra tsy mavita ny asanay fa nga fahasamafo be le ketrikareo zany fa nga tsy miketrika za nge mahavita tsara mihitsy raha miketrika atao amin'ny afo kitay tsy izany mihitsy ka tena
Tsara asa nareo rakizy, ajao tsara ny asa. Zany mihitsy rakizy a, vetivety kely zao mahazo vola be ohatran'ity. Teneno le patroanareo fa namamafa trano aza dia ataoko, ohatran'ny be karama be koa ngamany zany raha izao. Ie, tranombarotra moa zany le ketrika eo. Zay nga misy patro e, zay ihany ny patro anay. Rehefa te asa dia miasa, rehefa tsy te asa dia tsotsotra. Ka aleo aloha za mba mihinana henan-kisoa nga aty efa le ovy. O ramatoa, vola be io ve dia henan-kisoa fotsiny vidiana fa manina raha mba gisa aloha tsy mbola nihinana an'izany ahy e. Dia mba mety anahy koa fa ohatrany efa ratsy koa zany akanjonareo izany ko. Sotranaka. Ny amalabary atao. Lehibe ny ankizy ty rainy. Anambady ny dikany. Tsy hoe anambady fa manambola e. Ka manambola ko. Tena kambana manambola reto zanatsika reto, tena notain'Andriamanitra pelle stal. Andoro talina tsika roa etsena dia dada Stella zany manokona rano mafana amlosana gisa. Asa zao nahita gisa tsika natsiko. Atao vorontsolo zareo rehefa tsy mahita reniny a. Reto koa tonga dia mirobaroba be. Ka dia laniva misy avana rapitsy hoe. Tsy maninona rerakitsy fa antitra ihany ny tena voahinana vorontsolosa. Sady tsy malabary zany koa ranga vidiana fa mba palitao ohatra fa malabary ve. Ka za zao ve rakizy ny anao palitao tsy dia anahirana. Za koa mba hividany costume. Ay, ataovy palitao ihany ary ny anahy anindra ny ramatora ohatra ka costume ny azy. Izy efa manambola dia aloha mba miaingy hoe. Maninona atao le blouson kiry. Fa nisy ny tazomila ihany ho ano atsika. Traisy misy kely atikitsika ve dia tsy hinana mihitsy. Eny e, zay vidiana eo re mety daholo a. Aleo aloha andeha isasary. Asivo ino tizy teo, asivo tenisy le palitao a. Odio, aiza ry tella stalla? Misy olona zany tady anareo. Jereo aloha fa sao dia patron amin'ilay ketrika. Any amin'ny orinasan'ny ketrika reto zanakitsika miasako. Zava-dehibe zany nga mbola nisy zanak'olona niasa tany hatr'izay. Ho avy eo. Ahoana ki mandroso? Ohatrany tsy hamaly koa nareo zany. Mbola variana kely kia mandroso kia. Ay ve kalamino e. Ohatra, ary ndry ty lasa mahazo aina be nga koa ndry miasa ao amin'ny ketrika. Manao ana aloha dada sy neny tella stalle. Salama retsy. Salama tsara. Efa mba mety fahitanao amin'izao ve efa mba tafita ny ankizy. Dia misaotra betsaka indrina napiditra n'izy menada ao amin'ny ketrika. Inona ary ny teneny reto olona badra ohatra be re. Tsara skontsa. No ranga tonga dia vataniko avy hatrany ny resaka ka. Iresaka nga nareo telo menada, hiataka kely zahay mivady. Ie, iresaka mihitsy izay sady misy ketrika ataonay manaraka. Hoatray. Andao hiala zany sao dia tsy mety eo ny asan'ny ankizy. Ndao hiala reniny a. Dia tonga dia ataovy zany ketrika manaraka zany rakizy a. Mety tonga dia le ketrika manaraka nga mety ho direktera ny ketrika ilay zanakitsika reniny a. Mahafinaritra. Tella midina fa io mihiny. Anga lary tella. Ay ve nareo ato e. Fa misy inona le. Mbola vonona ve aloha nareo tay? Otry mbola saha mihitsy tsika. Za ve ki ho antany iny? Fa mamay be ny amin'ity a. Fa ahoana le? Andeha aka zanaka 40 tsika. Inona? Angala-jaza? Zay ny tindry ho fantatra dia izay e. Zay zany. Zany hoe alaina ohatr'le amin'ny gazety reny zany. Zay alaina dia angatana vola kely dia averina aveo. Ko
koa tsy mampikatra be ve zany le kitao a izy ane atao angalana vola amiray aman-dreniny fotsiny dia avy eo averiny tsy hitako inona mampikatra an'izany sady tsika koa ane misy deba be miantoka raha hitanareo zany plasiny zany tsy andanareo dia ahoanaka izany zany fa tsy otra mampisalasala be le iziko dia ohatrina sotrina mifany amina miliara mihitsy ane ny azo amin'izany dikan'izany amina miliona azo tsika tsirairay ngamba dia ozy mamanay hoe omby ray atao loaka sy fa aza manofinofy eo aloha fa andao aloha tonga dia atomboka le izy andrasy mihitsy aloha dia ahoana raha kepohan'le deba daholo ny vola tsy anao an'izany izy fantatry indri zany le olona fantatro tsara izy dia roviana zany tsika makany amin'le debaka zao dia zao ihany tsika dia fa akany amin'izay mitomby ny vola kely any am-posinareo iny ndao ariko firy zay voataona ny lahy ny azy 10 fa ny anao firy ny anahy zao 700 satra ny tompo lomba efa nisy azy zany hoadray ary tsy ianjara sy nofinidy ve retsy mitoana brika be retsy reniny izy mihitsy ireo jerenga reto izy raha tsy efa voadenitra ohatran'inny ireo zany le hoe afaka BPC fa tsy afaka liana moty le akiray segonda ozy ferezin'izy mena talavitra retiko aleo ihany tsy afaka BPC segonda ohatran'izy menadara ohatran'ireo sady reo la ny andro mivavaka izy da miketrika be andao hoe mody anotaniana manahoana ry nofinidy sy anjara manahoana reo mandeha ve zao fitaomam-brika mandindy ihany manahoana reo mandeha moramora eo fa ohatrinona moa zao no azonareo da zao amin'ny brika ray ary 10 ny anankiray hotry ko tsy mitaona brika 100 vao mahazo 10 mahatiara izany nataony zanako dia tsy azoko mihitsy nyzany nareo inona fotsiny zany le anton'le mivavaka raha ohatra ka miasa mafy be ohatran'izao nefa ndeha jerereto nareo menatany anay zanakay sady tsy mivavaka nefa miketrika miasany amin'ny orinasa miketrika zareo vola ray zao nganareo tsy mba niaraka tamin'ny zareo toko tia nareo mpinamana ihany mba miresadresa aminy fa izy mahita asy mampalahelo tonareo tsy mampalahelo mihitsy zay sady efa niresaka ihany koa fa tsy mety aminay le asany teneniny zareo fa inona moa zany ny tena asa ataon'ny zareo zay zareo kefa zany lazainy dadany zaniko miasa ao amin'ny tranombarotra ketrika mety mpamerim-bola ngamby izy asa moa zay filazana ndrendra ngaty tsy haiko fa dia mitondra vola mody betsaka izy menada isan'andro dia ikalamino kely koa nampidiriny ny asa ao ikalamino reny napiditra ny asanazy mody atao an'izany tia mandainga mba fataro tsara ihany izy mivady ny zavatra ataony ankizy dia tena ambakan'izy menada marina tokoa ny ianareo mivady zany zany aloha dia marina ambakaina ekinen'le rangaty ohatrinona vola miditra aminy isan'andro nen'izy menada efa mahatratra ohatrinona zay nge zao tsy atao amasin'olona fa nda andeha vidigisa mba hoe ho atao loka ka tsy zany ane le fanambakana tiana teneniny fa fanambakana inona indray fanambakana milaingalaingako nareo menadany tsy fitiavanareo an'ireny zanaka ireny nataonareo be ao anatinareo ka eo indray dia tady anisy zavatra raha tsy ty anatin'ny lohanay mivady zany any ka tsy misy andao andery Gilbert izy zareo raha ny tena tianay fa tsy mety tsampa mihitsy zany fitiavanay anazy zany
jerenareo anie na zao ty tenisiko ty vao mividina izy menada zany ny fitiavana ray aman-dreny ny anareo ve zao io fotoamam-biriky io arak'ileny kotiandrangaty teo firy-morangaty vao mahazo arivo zato nefa nyngareo mahazaka firy akory ny ray mitaona tsy roapolo raha betsaka very ny indimy avery amin'ny revambamy be ry makaty ambony be ty aleo kely raha tsetsitra reto zay be arandromondromo tena faly azalahy faly mihitsy a tsy napoziko mihitsy hoe vitanareo le asa tena mahafinaritra manina mba ty za manaraka azo ihany le vola bera patro efa natahotra mihitsy zay le faraparany teo zany a ka de fa esoranareo zany fa ny ambony sisa no etretiny eo ary tena mahavita azy mihitsy rehetra ekipanao reto mino kely mahavita azy mihitsy reoko tsy napoziko mihitsy na zao tokony ampianareo kely fa zany nandresy lahatra an'ireo teo efa be zay azonareo zay ry mino kely amin'ny manaraka an'izay mbola mety misy ketrika tsaratsara kokonao iny fa de mba matikanareo zany fa ny asantsika amin'ny toy foany sa ahoana rajimo marina mihitsy zany sy vo sy vitanay foana zay miainga eo zany mihitsy vitanay fa za matahotra fa tsy mitovy amin'izao tsony ny karama mba miakatra kely kosa za matahotra nareo a tsy ataontsika zay fanarahantsika eo fa misotrabetsaka aloha tena nafinaritra refa sy le tomberaka kely aloha tsy eo jima isorana tompo fa mandeha be mihitsy le tsena za koa raha tena gaga mihitsiko menaka lafarina siramamy kely renina tao dia izao zany tokoa le ten'Andriamanitra hoe kely ny andohanao dia lehibe no hafaranao fa raha zany tsika nikivikivy tamboalohany dia tsy nahita ohatran'izao sady hafa mihitsy le manao zavatra amin'ny famarinana ry anjara mahita fiadanana jerena zao izy teloday ireny zao mety mitaitaina be mihitsy mivoaka antrano zareo mizesta be ry miaraka amin'ny akanjo tsara tare vola be nefa ny sain zareo zao tsy milamina akory ka zay le hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanako ary kapohy aloha ny lafarinina fa le madamapaka roapolo inga zao efa ho aveve fa firisanandro tokoa moa zany lafitsika amin'ity mofakondro ity io akondro ray garabioko misy ihany io nga vao isa tsony toko mba mitahiry vola amin'izay tsika ry anjara mba hitsitsohana ny any reny orjima orsalahy mailomay any foatra ny araka ny paty aksansika ty tena mety nisy namatika angamba-tany lazao izy aminareo reo oitanareo sandro jima fa to misy piramiditra reny amin'ny varavaran-dreny le aza ty reny miala dehibe ry ndao hitsoaka tena tsy tafitsoaka ntsony dia anohatra tsika sa ho raisy-potsiny eto ka tsy maintsy mandeha atao zay mety ry jima sy namana fa tsy mety zany andao hitady hevitra zay hitsoahana aloha
trany hoe mivoadidiny prazanykisako hoe zasontsika tsisy afatsy manohatra rangano fanafodiny izany fa izy akoa nanaiko fatyto ka vai ary le basy dia inona ary terandedaka be ty fa ny ainana voto basinareo io ndaranga antsika saradrima to dia ery aloha ery daoly atsy reto koatra ray tetaka be daholo te laza makany fa maty eo ngelahy eo aloha dana tonga dia toery fa tsy mety a toery tsisy manaiky resy moramora eto e ntaora drima fa antsary ny basilainy dia taotsika notsika sindria afinatsy ambadika azy dia aloatra reo androso any tandreo zalahy tandreo ohatrany tena tsindrisiny e zalahy zany ato trano tena betsaka afitsory any ranga io zanan'ankolo io dia ndao andeha tsisy resy miazandraka fa jima sy namany adana lesy sady nareo ve mihevitra fa amelanareo maina io fotsiny reo na amoditra an'io ary nareo hostelna be deabe nge reo polisy reo e tsisy atahorandreo e ndraso to dia zany tivitra zany e ary izy fa tady tivitra atsika koa efa nyteny andria fa ndotsika hiafinatsy mbola mandeha any any re ka mianadako kosa ngeky itsy lasitsy e andao aratsy ambadika itsy ka zao itsy andao dia aza mikoropadropaka fa manjary aminjareo oay le dia tena maty tratrandra drima marina ora drima mitsangana e jima tsy tena voatisraky jima tsy manaiky any kosaka iza le nitivitra teo tena tsara koa tena sikifitsy hoaty ohatrany sikle ty le ty lasa fa eo nareo tena lazanandositry dia efa be andeha koa hitsoka ka manavinay ty tela andriamanitro maty tela dia ahoany ty ary nankeza koa minikely sy deba teo to zareo sisany eto zany efa tsy afaka mandeha fa mahatra be ny tongotra andrekako tena tratra ihany aty marina okana se fo okana angava tena tonga dia ambaliko nareo ohatrasina tadiavinareo ohatrasina ranga tadiavinareo oka ikalamena kely tiako ny naraka ty fa tokony tsotratra mihitsy ahy hita misy nareo zazakely dia maherezandrindra ry izy mivady atao ahoana moa fa ny fahafatesana dia tsy maintsy andalovan'ny rehetra e tena etsany tirakisa lehilahy matoako e lehilahy tokana mahereza reny misaotra betsaka risy menata tena marina ny teninareo menata hoe haleo ihany kely harahatsetsetra tsy izay be arandromiromy kiza rangaty ny nanapo hoe ka efe zavadratsa ohatran'izany no ataon'reto ankizy nataontsika efa dia hoe tena miasa amin'ny orinasa tokoa ane afaparaka marina tena napetrapetraka izy menata tamin'ilay kirikitsika ty sady tsy le faty ihany mampalahelo ty fa le tondromolotry ny manodidiny tsy misy izay tsy nanota fa izay mitsotraka mafoy izany dia afaka mamela heloko andriamanitra e hoeto ambavaka izay mivady fa tia aloha ry izy mivady mba misy vola kely anampianareo ny amin'ny fikarakarana andrazana dia ho fitsaboana ny talina amin'ny hopitaly koa e tena vola be mihitsy tirak'izy fa dia mankasitraka anareo aivare na dia fotoamambirika aza ny nataonareo ka nahazoanareo vola be ohatran'izao e sambatra izay matoky an'andriamanitra e izay matoky amin'ny kely dia ho tendren'ny mpanavaka amin'ny be hafa foana koa ilay mijoro amin'ny fahamarinana reto maran'izany ndraikizy a
natolotra ho anareo teo tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe iza no tafita, iza no tafita dia ampeniny iandrianina rektoarveny. Reto avy ireo nanome aina ny tantara sakaizan'i Jesosy Kristy zolo ny aina rektoarveny ihany isera antry ny aina dina Nicola Raharsoa nirina Randriana Rilala Andrianina rektoarveny mianja rakotony aina mendrika rektoarveny fanantenana Andriambololo Malala